Amen. Ampifanina trano no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mifanazitava amintsika mianakavy indray amin'ny fianarana ity ary raisiko fitahiana ho ana mifankahita aminao. Miarahaba antsika rehetra izay sambany tonga eto androany. Amintsika samitsika no sambany famin'Andriamanitra aloha efa tsy sambany tsony. Amen. Faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika jiaby. Isorana ny tompo fa vita aloha ny tapany voalohany tamin'ny fanaovantsika dalina ny maly. Masiro bravo an'Andriamanitra. Misaotra betsaka antsika zaga miara-panahy rehetra izay manotrona indrindra natao reo izay nanome fitaovana. Ao moa ny sasany niantoka rô, niantoka vary, ao ny niantoka akondro masaka, ao ny niantoka maro e, dia tena maromarono regny ary mamerina ny fisaorana ho antsika mianakavy. Izy io moa ny famisaotra tsy fa atsika ihany. Dia fehezika ny teny tokona hoe misaotra atsika atsika. Amen na? Après-midi eo tsika ho an'izay voatia fiderana tonga hava fa misy watsawatsy evangelika zay no manizala reny ho an'izay voatia fiderana maresaka eto isaka lady après-midi. Ho anao izay voatia manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalana hira, amin'ny alalana dihy, azonao atao tsara ny tonga eto rariva. Tsy hanavahana an'izany zany le fotoana rariva. Dia mezamo magnatao regny akanjo maivamaivagna regny feziko atanao manao iny. Sa hira mila diva. Tegna hoe ataovy le mampahazo aina anao tsara mihitsy fa hiaraka kalazan'ny tompontsika rariva. Isaky ny latsinainy mandraigny eto misy an'izay hoe fivorim-panosorana zay anasana antsika rehetrarehetra mihitsy rehefa latsinainy mandraigny amin'ny dimy ora sasany. Tongava mba samby andray zavatra avy amin'Andriamanitra. Rehefa talata sy lakamisy maraina manomboka amin'ny 7 ora misy vavaka délivrance eto, misy an'izay hoe fanapahaozona zay. Io moa matetika tsy mba fantan'olo ty devoly zany raha tsy tamaso. Be dabe ny olona mihevitra hoe za efa mibavaka ty mety efa tsisy devoly eky. Za efa mibavaka ty mety tsisy ozona eky. Or nefa nijerevo tsara fa matoa zay ny fiainanao tsy mandoso. Na hoe isaky mba lasalasa ela anao dia mihemotra ndraiky. Tanto mba azoazo aigny ela anao dia nao mafy ndraiky. Misy ozona zay mila tapaka. Dia raha remarquenao izy io misy zavatra nahazo amin'ny ray aman-dreninao taloha lasa modery mahazo anao ndraiky koa. Zavatra mitranga aminareo mianakavy misy zao karazan'olona tsy miasa zany zareo mianakavy. Tsisy moanasa. Izy ndraiky velombelo moa ke fô. Dia nefany tonga aminao ndraiky koa le izy zao. Ao ndraiky ny sasany manambady veo zaraka. Ohatran'izany dao zareo jiaby. Miasa dia bakeo afakasy. Ohatran'izany dao. Ao moa ny marary misy aretiky mahazo ray aman-dreny ndraiky nahazo ny zanany. Ozona reny mila vavahana anao. Zany tsisy resaka hoe fombafomba be karakory atao amin'ilay hoe fanapaha ozona fa mivavaka ho anao mba tsy hiasa aminao tsony io karazana fanahy. Misy an'izay séance zay zany eto isaky ny talata sy lakamisy maraina amin'ny 6. Aza matahotra, aza menatra, aza mihafahafa fa rehefa regninao misy zavatra mampavesabesatra vatananao na regninao hoe tegna tsy mety mahazo aina mihitsy ny ara-pananao tonga avy eto fa vonona hivavaka ho anao zay. Talata sy lakamisy zay manomboka amin'ny 6 ora maraina. Amin'io talata sy lakamisy ihany rehefa arivany andro dimy sasany misy fivorim-bavaka eto. Sala amizao ataontsika zao fa mirava amin'ny 7 ariva regny izy. Dia isaky ny zoma tsy tapaka mihitsy isaky amin'ny 6 ora maraina zoma. Io matetiky mirava miraiky amin'ny 10 ora sasany. Fifadikanina ndraiky izy zany. Fadianina tsy mihinan-kanina tsika fa arivariva amin'inona tsika vao mihinan-kanina. Dia miaraka mivavaka eto tsika rehefa zoma. Dia rehefa alahady sala amizao moa dia efa hainao fa misy fidirana anankiefatra. Manomboka amin'ny 9 jusqu'à miraiky amin'ny 10. Dia mikonty anao zany adinray mihoatra kely dia anasana tsika rehetrarehetra hitondrasa nama. Rehefa lahady ariva hainao tsara takariva ampidirana manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Amen na? Tiako ihany mba mampafantatra anao an'izany rehetrarehetra zany mba ahafahanao mba mandany programme. Dia mba lazao raha misy an'ireny fianakavitsika na mosavino olo hoe nataon'olo an'izao hoe misy trombe da te ho afaka izy. Hoentoeto fa vonona hivavaka ho azy izahay. Amen. Androany moa dia anatoranao ndraiky za hoe mahay ny zavatra rehetra isika. Amen na? Zay ny tokony fiainananao zany tokony mahay raha jiaby. Fa tsy hoe raiky any hainao fa izy koa fikaran'ireo fa tsy haiko ane. Ary anisan'ny mahasarotra fiainana riavana ny tsy fahaizanao ny zavatra maro. Indray anao raha raiky karazana fo hainao. Ary ao moa ny sasany misy karazam-piainana tiany fa misy tsy tiany.
mila mahay zavatra maromaro ianao amin'ny fiaina. Ary agnatin'izay zavatra zay tsy possible mihitsy ianao ahay raha maro koa tsy ho sakafo. Fa indrindra ouvert amin'ny zavatra maro. Zay zavatra zay nampianarako teto indray mandeha iny mahakasika ny Lazarosy. Lazarosy io olona tsy tokony ho fahatiavana ny tegna marina satria Lazarosy kamaradin'i Jesosy. Jesosy fantatry zareo tsara, fantatry zareo fianakaviana fa mpanao fagagana, tompona fanasitrana hatramin'olo maty sitrana Jesosy. Regny zareo aritany davanandro. Fa rehefa tonga tamin'izareo le izy, anomboka naraka Lazarosy, message ndraiky nalefa tamin'i Jesosy. Asa zay to Viber sa WhatsApp sa SMS tsotra. Dia tongavanao fa marary ny Lazarosy ato e. Ny question mipetraka nanino moa raha mba nibatainy nindesiny tany ny Lazarosy. Fa tsy Jesosy ndraiky ningaviana ho avy tamin'izareo. Dia ny zavatra nitranga tsy nihetsy tamin'ny tany misy anazy Jesosy dia farany maty. Ny afara tamina fahafatesa. Dia zavatra tsy tokony nitranga fa lasa nitranga noho le tsy fahaizana manety tena zay. Dia efa maty 4 jours amin'izay Lazarosy, zay amin'izay Jesosy hoe marary ny ahiny zay ozy fanao ndeha akany. Zay Jesosy vao nandeha tamin'ny tany misy azy. Dia revana izy efa maty. Dia mbola napetraky Jesosy avy hoe io aby ny ozy tsy maty fa matory. Dikan'izany andeha ho foazy izy. Dia rehefa andeha mo anazy Jesosy, tonga dia namitany aiza moa izy zao. Dia ozy rehefa efa anaty fasana. Rehefa tonga tamin'ny fasana iny teo, nahita Jesosy vato maventy be. Naodidiny zareo tamin'ny vavadiny fasana. Dia ozy Jesosy mantsy ny fianakaviana jiaby. Izy koa misy lehilahy matanjaka keo Jesosy, esory ozy vato. Tozany tegna problème anjareo mianakavy resaka vato. Dia anao koa mianatra malagasy, ndikany teny hoe vato zany misy litera V ao, A, T, O. Le V voalohany igny voninahitra. Satria le Lazarosy narary teto tsy le Lazarosy mahandro fa le Lazarosy anadany Maria sy Marta, le nangosotro menaka magnitra ny tongotra Jesosy. Natonga ny Jodasy niteny mihitsy raha lafo be karaha io marao ahosiko tongotr'olo, magnino raha mba mena olo mahandro. Zany hoe nanana izy azy zareo famille bénie, famille miavaka. Dia zay voninahitra zareo zay menamenatra dia ilanjolo marary le hitady pastera. Fa pastera no nolazaigny alainy amin'ny 4x4 anao. Le façonné d'avion anao, ameny frais anao no mandeha aminay aty. Menamenatra no le voninahitra nisy tamin'izareo. Dia tsy nandeha tany zareo mitondra marary zareo, fa Jesosy ndraiky lasa zareo tonga tantsara. Jerevanao rô, raha tokony hijanony motazy fô, raha tokony hijanony serisery fô. Nanjary namonao navantotrakoho ny afara tamina livy noho le voninahitra. Betsaka revana ny olona efa mareny laza ny fiangonantsika ty. Tsy vitsy n'olo mahafantatra fa maro n'olo efa nisitrany Jesosy teto. Mahita vahaola fa noho le voninahitra. Raima izy zany, ambony madiniky. Ka nao matabazary be ndraiky zay zany andeha. Zay maro andeha ambony madiniky. Iverinjare madiniky karaha anaran'izany koa fiangonana. Dia ndesy le voninahitry tsy te hiditra eglizy. Dia le magnaraka le vato volamin Jesosy esory vato io avonavo. Betsaka le riavana kristiana ny avonavo. Ao ny sasany koa fa ino fiangonana zao ka mazay sa fiangonana zanany. Za zao fa vonivavaka olo fa saiko foaty. Sesiky. Tsy haiko zay azo tsoiky donc naran'ilay. Vona asma. Efa sivanjare le raha regny mbavandrangata. Fedreky mbola mahazonona. Dia za tonga teo nasainy zanany hoe mba tondava pasteur mba hivavaka ho an'ny ray aman-dreny nefa maharary mafy izy. Za tonga mitsangana ananjy eo mbola nanana fotoana izy. Fiangonana zao koa sa fiangonana zany. Ola fofoaty. Misy anao le fofoaty mbola miavonavona. Donc zany betsaka olo bloqué izy. Anareo secte sa necta. Secte no zao fô. Za io zao tongeto le hivavakan'olo marary fofoaty. Ohatry sy tiavo. Anao fofoaty mora mbola miavona aminazy io.
Le betsaka misy olo alenjareo maty, alenjareo sahira, alenjareo misy problème toy zay anantso pastery bavaka ao anazy. Tsy mahazatra anjareo zay moa. Za mankany nantiako miny le nareka fa alako maka izy mandia io e. Le mandady ndraiky tianao. Nalako le magnany amena. Mony le fitako aminanjy. Avonavony daholo zay mitrotro. Na mba mandia olo manjary mipetraka tegna tsy mahay fa. Zao tsy raha misy forcenao na hoe ankalika couple ndraiky katry tsara misy njany. Mahafinaritra anao le ira dia mbo akiko. Tsisy bety. Fa le avoavo zany indray misy problème. Le avoavo. Misy zavatra zay no ola. Le araiky fahatelo teny iny tatro. Matatro sao dia mifaty. Matatro sao dia higady. Matatro sao dia hoafakasy. Be da be ny fiainan'olo mihidy no mitatro. N'olo moa ko rehefa rehefa be tatro, double problème. Voalohany zavatra treny io, faharoa tatrinazy. Ary anao na dia mpanompon'Andriamanitra faran'izay goavana ara ny vavonao anao. Na olo faran'izay mafy ara manao intervention anao, fa raha voanao matatro, tsisy hery afaka miasa ny fiainana. Vokatry tatro petera na tonga nany setroky tanaty rano. Na dia efa Jesosy zao ny fagnano fasafasa tamin'ny petera, lasa tsy miasa tamin'ny petera herin'i Jesosy no tatronazy. Ka raha anao zany na dia tonga amina fiangonana hoe Jesosy aza ny pasteraka ao, ka matatro anao, tsisy hery azonao zany io, tsisy problème miva zany. Ka betsaka amin'olo na dia tagnan'ny pastera aminao ndraiky io, mbola mahita sarina polisy anamitry anazy io. Tagnan'ny pastera iny ny magnano mibavaka ho any. Izy no mbola mahita fipy fo. Misy problème hoe fipy. Hémorragie. Karaha tatro. Karaha zay reto zao be tambany volo. Zatra an'izay karazana faniniana anaty ala zay. Misy fotoana anao mandalo amin'ny toerana misy fanenitra regny, fa anao tsy voakikitra. Fa misy olo ndraiky nandeha tafaranao tao mibisibisy ny lohany. Na ino mo ry zalahy, mikikely mpanenitra. Nefa anao nandalo teo tsy voakikitra. Ino ny antony? Izy efa fana koa zany vao mahita eto laza itiky. Mpanenitra ny tany. Vonko vadieky niany. Io tsy maintsy nompo foana. Satria ny zava-mananaina rehetra, na ino zava-boary zany, manana an'izay fomba amantarany tahotro anatin'olo zay. Na kivà, mahafantatro olo matatro. Na piso, na tintely, na fanenitra, na bibilava. Vao olo raiky matatro tonga alohany eo, ohatrany misy raha mikorana zany amin'andro hoe tatro. Tanao mahatonga any olo voakekitra tintely regny. Tatro. Sisisisisisi. Anao zany raha vao matatro voalohany indrindra fantatro ny zava-boary. Faharoa, tsy afaka miasa manoloana ny tatitra ny herin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga Baiboly mampianatra foana hoe aza matatro, aza matatro. Na heriny ineny ny telopolo sy telonjato zany anaty Baiboly ao. 365 fois, 366 fois. Hoe aza matatro, aza matatro, aza matatro. Ny antony volagnany anio satria igny ihany ny zavatra anankiray manakina anazy tsy miasa. Fa rehefa anao io manomboka vitanao mampangina an'ireo feo hafahafa jiaby anatinao koa, ahita ny voninahitr'Andriamanitra anao. Amen. Dia eo farany moa osa. Olo karakory ndraiky moa ny olo osa. Zay vita batemy, zay vita communion, zay vita confirmation, raha jiaby io le vita taminazy daholo. Fa izy tsy mandeha l'eglize. Titre foana marobe. Zana fantatro-pivavaka be zay manana certificat dimy be nitolo. Certificat na fivavahana foana. Za zay tamin'io mbola ndeha nitoriteny taminazy do mamambo anaty hoan'i Jesosy. Tia, namaty hoe Jésus. Naboakany amin'izay katsananjy. Naboaka dia. Ino daholo zareo. Anao manasana anatin'i Jesosy. Anao mbo manikatikaka. Anao osa izy. Osa. Sady tsy mafana, tsy mangatsiaka. Teoria betsaka. Betsaka ny olo mivavaka fa tsy miaina amin'ilay fivavahana.
manombona Andriamanitra fa tsy mba hitany amin'ny fiainany vokatry fanompony. Mila miarana zany karazana fahosana zany. Amen. Ka zay le no hevitantsika hoe mila mahay ny zavatra rehetra. Mila mahay mimoe. Misy olona rehefa tsy mahay mimoe, ampimoezinao foana. Tsy hay hoe karakory olo reo. Reko domina matribidy tsy mimoe. Mila mahay anao, mahay ny zavatra rehetra anao. Ka tagnatin'izay crise na Covid-19 zay, misy karazan'olo revana vao maiky ndraiky izy nanankarena. Vao may izy mitombo chiffre d'affaires anazy. Vao may izy mipoka be. Nefa reo olombelo mitovy amintsika dao. Samby niaritry, samby nanatao kasibosy. Samby tratry na confinement. Fa nanino ndraiky zare lasa be. Anisany amin'izany zao le olona anankiray misy fotoana za fa teny azy taminao i Jeff Bezos. Anisany boss anankiray io a, boss-ny Amazon. Lasa ambony be chiffre d'affaires anazy tagnatin'ny 2020. Gaga olo amin'ny tegna matombo izy mivoaka anatina statistique internationale. Zavatra tegna important ary tegna remarquable. Misy araiky koa i Mark Zuckerberg. Olo tsy hainao ino ary ny système nataony fa tegna lasa patron be izy ilay tompony Facebook io. Satria olo tamin'iny moa hita olo etra miselile la iny avaly vola da lapasy tonga dia magnano en direct. Pour les apostolats être en direct. En direct daholo. Donc zany nahazo vola be mihitsy i Mark Zuckerberg tagnatin'izay, tagnatin'ny confinement. Reo anefa za teo raha mitaninao hoe anao mara manao Jesosy, tsy dia fantany Jesosy reo. Tsy ahoany lesy. Dia misy araiky koa i Eric Yan, sinoa ndraiky io, 50 taona, fondateur sy directeur général na Zoom. Mety nanambola be izy anatin'ny Covid-19 daholo zavatra resaka. Dia anao nefa tagnatin'izay mety nananako. Raha mampitanintsika zay zao kajiana mbola anao nandritry ny Covid-19. Miakatra be chiffre d'affaires. Ny sasany ary tena misaotra Jesosy fa nataona anaty soamambo. Misy problème kely tamin'ny resaka bilany. Ka ny zavatra anankiray mila anagnanao, mila manana anao le capacité afaka misadapatra. Efa natoko anao zany misy fotoana mbo mianatra misadapatra. Tsy voatery zay ny tianao foana no misy eo fa mianatra anao ndraindraiky mba misadapatra. Azonao ve zany? Tadidiko zany misy fotoana miaraka ny voyage tamina silamo, tamin'izany tsy nihinan-dabo tsy nihinana-maly. Mba misadapatra. Tsy resaka raha hoany akory tsy mifanaraka courant. Tsy resaka fomba fivavahana no tsy mifanaraka courant anay. Za to misy fotoana miaraka mivavaka amin'ny katolika, mba ianarako fa za foana tsy dia mbola mahay tsara be ny tsisy olona zany. Anao ne anao foana e. Azonao izy? Anao foana. Fa misy fotoana anao mba miaraka amin'olo, mba misadapatra. Fa betsaka olo tsy mahavita misadapatra zany misy. Anazy olo rehefa tsy mety aminany dia tsy mety zay. Tsy mety zany ary sy mampanoso. Mianatra anao mba mahazaka ny zavatra rehetra. Zay le hoe adaptation. Adaptation. Atsika gasy tokony mahay be an'izany. Mahay adaptation. Fa atsika tsy tianano an'izany. Fantatsika tsara angamba fa tsy afaka manao zay tianao ianao tao anatin'izay confinement zay. Zany Andriamanitra mihitsy dia hampianatra hoe mila misadapatra nareo olombelo. Hatramina vava ary rao nasy mitapena. Tsy toerana jiaby azonao nandehana. Mifehezina mihitsy. Ka tsy magnome tsy ny olona ny tokony ataonao fa mila mahay anao misy fotoana mba misadapatra.
Jesosy zao rehefa navita ny sadapy tany an-tranon'omby. Fa tsy hoe azo sasagna be karantonga dia any amin'ny raha karantia. Tsy niavonavona zay. Fa navita ny sadapy. Ary zay olona mavita amin'ny sadapy tezay amin'ny fiainany tsy maintsy misy halatra. Satria io na mifanena amin'olona magnambanimbany ananjy izy tafomoifa. Io na mifanena amin'olona makala ananjy izy mavita miainy fa. Mavita mandefitra satria izy grave be raha izy sadapy tamin'ny fiainany. Amen. Ianaro zany zavatra zany e. Io rehefa mahatonga ny rano, raha dininao tsara ny rano, zavatra afaka amin'ny sadapy taindrina. Io ny tegna zavatra fotsy sadapy taindrina. Ny rano ataonao anaty kopy izy pare. Ataonao anaty tavoahangy izy pare. Ataonao tendrombohitra izy pare. Zegny tany ataovana ny rano pare daholo. Misy azo tsika anarana koa zany anatin'ny rano. Jereo moa rehefa amina paty regny ny rano, ny ataony tsoroky izy. Rehefa ataonao amina paty zany dia tsoroky. Rehefa atao anatina frigidaire ny rano, maniky mivengana, maniky mangatsiaka. Ataonao ambony afo io, maniky mafana. Lesinao dosy io, maniky androa. Sy ny sisa. Rehefa tsy mitovy ny akanjo anaovan'olona rehefa ririnina sy lohatao. Ary tsy mitovy ny vokatra hita na amin'ny atoandro na amin'ny alina. Fa zay olona afaka misadapy tamin'ireo ihany no afaka mahita vokatra. Ain'Andriamanitra. Ka raha anao vo mampiasa ny prinsipa atoroko anao io, milaza aminao zao fa tsy maintsy mahita vahaolana. Tsy maintsy mahita vahaolana. Fa betsaka riavana amintsika tsy mahavita ny sadapy. Tsy mahavita. Tadidiko nisy fotoana za tary amin'ny sport tary misy rangahy zay izy mpanaraka toritenitsika amin'ny radio. Amin'ny radio, amin'ny télé. Dia za izy votonga tany am-potana ny masina. Io izy mba misy cadeau mba ameko anao. Ino ndraiky zao magnano. Dia rehefa nameny raha cadeau tsy tokony amena pasteur ny tegna marina. Ho za mantsy anazy, satria famomezana namenao ty aleko. Io india ila ho latsaka ny ranomasina. Tsara misy tegna tsara mbola nahita olo karaha. Nefa nanino za? Izy fa tegna niraisinao izy le cadeau nameko anao. Misy olona karahanao izy nameko an'izy ty fa tsy nalay. Nefa nge izy vakeo manjara ray mafaty tonga aloha, rehefa fatapata na ny ataoko ananjy to. Tsy izy manjara ray mafaty fa anao sy nampiseho an'izany. Fa ozinao hoe niraisinao izy le cadeau faly za pasteur. Ary amintsika miteny io miara-mbaliko amintsika toy. Tsy atoroko anao izy io. Tsy cadeau mitonga olo raiky. Azonao izy. Misy fotoana zany rehefa regny fahafahanao mba misadapta, manaiky fiarahamonina, manaiky miavaka, manefena manona olo regny, mahakasika foana olona regny. Ary tsy fantanao io olona iny ray andro mety ho lasa fitahina ho anao. Fa tsika ndraindray fa manana mikodôtsika manao, tsy mety aminahy, aza tô tao aminahy, tsy mety aminahy, aza tô tao aminahy. Zany foana zavatra mameny foanao. Efa ela na nanovanao an'izany rehefa tsy mety mivoatra anao. Mba atoroko secret ndraiky anao manomboka androany, manana le capacité à s'adapter. Ain'i Jesosy renao. Amen. Dia aveo manomboa mbo manana fijery lavitra. Aza atao mariny ela ke fijerinao mba atao lavidavitra. Manana fomba fijery lavidavitra. Ahoana moa ny ahafahanao hanana fijery lavitra mba manomboa manisa firy volana tavela dia mitapitra ny taona. Mba isainao. Fa tsy ela izy ty e. Dia anatin'ino mba mametraka hoe inona amizay mba ataoko meloha ny farana ny taona. Zay le fomba fijery lavitra. Firy minute anatin'ny andro raiky. Firy semaine anatin'ny vola raiky. Zay zavatra zay antsoina hoe notion de temps. Mila manana an'io ianao. Raha tia fantatra ny valérana taona anankiray ianao, mila hitanao hoe taiza ny teloka nahararaka anao.
Regny mpianatra redoublant regny mahay tsara an'izany karakory maro valerina fotoana. Ohatra izy classe de 3e izy tsy afaka BBC. Namerina amin'ny taogno ho avy. Antanimo regny zaza regny moa. Tsy very amaky an'ireny cahier efa nianarana tamin'ny taon-dasa regny ndraiky. Hery andeha amin'ny CEG ndraiky sy ny sisa. Au lieu d'efa nandigana taogna avy. Tsy mora. Fa mila mba hainao mametraka valeur na fotoana eo amin'ny fiainanao. Aza lanilaniana foana fotoananao. Agnisan'ny fijery lavitra zany. Mba manoka limitena fampiasana ny telefonina. Ary ezana ferana le resaka visite imprévue. Betsaka olona tsy mba mangataka fiaonana fa magnano visite imprévue. Izy teo tonga aminao dia tonga. Andramana reka zay io karaha tsisy olo. Anao amin'io zay tany nikoropoka dia anaty manatra. Izy zany efa tsisy raha atao avy amin'ny tany misy anazy, veriny karaha ananjy koa anao io. Mpangalatra fotoana totoko regny olo regny, voleur de temps. Anao melohany andehananao amin'olo mba antsovo izy mbola. Anao marao tegna afaka mandeha na, andramo marao na rivo zaho ho avy ahy. Raha miteny izy tongava zay vao tonga. Raha miteny izy aza tonga dia aza tonga. Ndraindray tsy hoe ho avy ahy fa zaho, agatsika mikorana. Tsy dia mety raha karaha. Fa ny olona te hivoatra amin'ny fiainana. Mba te hanana fijery lavitra amin'ny fiainana, tokony tsy mandanindany foana ny fotoana. Asivy programme ho za iny ny zavatra atao. Le hivoaka trano anao, ino antony? Ihinana anao ino antony? Fa tsy hoe nahita vongakena, nahita vongakena. Matory anao, ino antony? Mijanona an-trano anao, ino antony? Raha jiaby atao zany mila ianarana atao ohatran'izany daholo. Fa tsy hoe efa dia tianao atao dia ataonao. Zay no atao olo miteraka marobe. Tsy sivan-jary antony. Da iny tompony ino. Zay le izy e. Dia miteboka magnaraka. Raha tianao no havita ny zavatra rehetra, fantaro reo olona afaka manampy anao amina fiainana. Dia ndana omeo considération manokana. Fantaro. Anao hoe mavina mantatra izy zao fotoana olona afaka manampy anao. Fa betsaka levana ny olona magnalavitra n'ireny olona fantany fahamampy anazy. Za tegna magnatoro anao, raha olona fantanao fa afaka manampy anao tseny, akekezy fa zalavina. Fadio magnano raha halany. Fadio magnano teniteny hafahafa aminazy. Tegna considéreo izy satria fantanao fa afaka manampy anao. Da iny tokony. Io le afaka manaraka antsika malagasy. Indrindra antsika Betsimisara. Olo fa afaka manampy anazy eo tona liky. Alikely azama. Alikely. Alikely ababa. Tsy mazatra magnaja olo antsika lehibe. Tsy haintsika miconsidéré olo zay fantatsika fa ilaina. Tsy haintsika magnavaka olo zay hitatsika fa afaka manampy antsika. Za nasina vavy tegna tsy afeniko anao. Fa ny olo efa fantako zay manampy anahy, haiko tsara be fomba hitraiteko anazy. Izy koa fa zany afaka manampy anao. Zavatra salam zany iny sasatra e. Za ke zao mitady olo afaka manampy anahy. Ampio za izy koa mafy. Mila anao za kely. Ilainy zavatra salam zany. Hitadiavana zany fa tsy hita. Ary l'olona rehetrarehetra mila an'izany da. Mba imagineo moa karaha ataon'i Jesosy, raha ohatra ka tsy naniky taizana ny Josefa, taiza reny mba nisy anazy. Taiza mba nisy anazy. Fa vokatry ny fanekeny Josefa, nitarina ny Jesosy. Jusqu'izy feno 3 taona, vao nanomboka amin'ny ministère. Fa raha tsy nanampy an'i Jesosy Josefa, misy raha tsy vita be da be tao amin'ny fiainana. Zay olona afaka manampy zay no antsoiny teny anglisy hoe destiny helper. Mpanampy ho amin'ny anjara voatendry.
Ary io amin'ny fiainana tadio foana ty izy amin'ny resako raha tsy mbola niona tamin'olo anankiray anao zay afaka manampy anao amin'ny anjara voatendrinao dia taraiky foana fiainanao. Misy fandriavana olona io natao hitrotro, natao hiona. Fa misy nefa ny olona zay natao hiona tsy mety miona mihitsy. Jerivanao fa lasa karaha misy frein zany le fiainana. Tavela. Ao anany sasany ny olona natao hionany hiadivany ndraiky. Ny olona natao hanampy anazy anaovany toetra tsy zaka ndraiky. Dia lasa misepare zareo. Au lieu de hiaraka. Mpandinika rehetra moa mahaingo zay hoe amin'ny fiainana izy dia misy onde. Na fiainana io misy namana zay tsy kasina onde. Misy hoe onde négatif onde positif misy olo zany natao hiara-dala. Azonareo izy karaha ataona mpivady io. Misy le tegna natao hiara-dalana aminao. Aregninao mihitsy hoe feno ny banga. Ka jereo tsara zay manomboka loagny etudio tsara ny fiainanao. Izy l'olona natokana sy nataon'Andriamanitra mandeha hanampy anao eo amin'ny fiainana. Indana ajao tsara ny fifandraisana amin'izay olo zay, aza laviriny zay olo zay. Aza mba milalao fiainana zany rehefa fiainana tsy natao lalao. Dia ny fiainana hoe mandroso foana. Ary lera io tsy midoko zany efa mandeha foana. Anao zao mipetraka fa montranao tsy mipetraka. Raha mikatikatika foana. Paraha ny any amin'ny 12 amin'ny 1 amin'ny 2 amin'ny 3. Tsy mijanona zany. Ka mba mailo zany isan'andro isan'andro hoe ty olo ty natao hanokatra varavarana ao anahy. Alao izy ty considéré. Efa natoloko antsika teto zany zato ambin'ny fa i Jesosy Kristy raha tsy niona tamin'ny John na janon'olo ilety foana. Fa après ny fionan Jesosy tamin'ny John no nitenenan'ny John nao ino izy John le zanak'olon'Andriamanitra izay manesitra ny fahotany zao toy. Nanomboka teo ny vorona hiry dolo tsy io anao karaha zao fantako le io ane zao fa no le introduction nataon'olo tary nanokatra fiainan Jesosy. Le lendemain amin'izay nagnaraka ny Jesosy daholo ny olona rehetra. Nefa avant an'io introduction nataon'ny John io tsy nanana fa tsy apôstôly 12 Jesosy. Zay le lazako hoe aza dia manamanimbany olo loatra, aza diso miavona loatra, fa misy olona natao hiaonana. Ary olona io no mpanampy anao amin'ny anjara voatendrinao. Io olona io tsy mavita ninina aminao. Fa vokatry le fifampikasokasoanareo, vokatry le fiarahamoniny misy aminareo, misy sokatsokatra dolo raha jiaby amin'ny fiainana. Satria misy olona rehefa mitondra fahasoava, fa misy kosa mitondra ozo. Ka ny olona natao hanampy anao dia mitondra fahasoavana compatible amin'ny zavatra ampiasanao. Ahina Andriamanitra. Inga ny mba hisokatra zany misy saina. Alleluia. Zany hoe misy zavatra zany revana zay tsy mitranga mihitsy mandrakizay. Raha tsy naona amin'olona afaka manampy anao anao. Misy raha tsy mitranga mandrakizay. Raha tsy naona amin'olona afaka manampy anao. Io anefa no le fanomanin'Andriamanitra. Mipreparen'Andriamanitra. Tanao tsara le témoignage matetika resako eto mahakasika ny Bill Clinton mivady. Rehefa nandeha nagnano vakansy olo zareo. Mandeha tomobily. Dia tsy maintsy nagnano carburant tanaty tomobily. Dia zareo mijanona nagnano carburant iny dia rehefanao sipany madame ninga taloha le pompiste. Ex ni Hillary Clinton. Hainao ex zay. Sakaiza taloha. Sakaiza taloha. Kabebezan'olona no nananjeny tao. Misy taloha ny rekeky. Ino izy nareo zavatra misy? Ny moezan'ny Bill Clinton zany madaminazy. Rehefa lasa takeo zay. Regny zay olo saky vatinareo. Anao ty zay saky namady pompista. Dia niteny madame. Moramora babanao izy. Ko tsy nanambady anao izy, igny saky lasa président États-Unis. Ka misy olo io zany aza dia mierigny olo loatra anao fa avy amin'ny madaminao io mahatonga raha tsara be ny fiainanao io. Mety possible avy amin'ny ramotsia tsy fotsiny any madamo fo fa ramotsia koa.
mety possible avy tamin'ny ramoseinao koa mahatonga misy foana zany ny fiaina. Abetsaka moa ny tovovavy rehefa memety ny atao manomboky miavomavona, fa memety ny atao manomboky manambanimbany vady ndraiky, tsy mety zany. Azonareo ve nytiako ambara? Amen. Ka ianaro zany revane amin'ny fiainana aza diso matikambo loatra, fa discerneo tsara na mandeha aiza na mandeha aiza, remarqueo hoe ity karazan'olo tia afaka manampy anaty, de ny olo afaka manampy anao za te ho atsao kolokoloy tsara ny fifandraisana aminazy, aza seho anazy mitsy faiblessinao, fa le raha tsara jiaby anatinao no mba asehoy anazy, ahitanao ny fomba ndeha manginy anao koa. Amen. Fa betsaka moa koreavana olo rehefa mahita olo bebe kibo izy defa le tantara problème foranatolao asafi mikaranaely aminazy aty tsy zay zah izy ane erne mihety ny lasa voleny zare iny tsy mety nody lapilenely desitary zay ny bavany fôty tsisy na babapakary mamenamena zay fois zasamienivo amina voiny any mitrotro mety ho azonao de miarivo iny fo sy fandraisinare tapaka azonao zany ny mataraiky viavy gasy marobe io hoe vo mahita vazaha edy mamahy malady a l'hôpital be j'ai besoin de l'argent satria mba nameny vazaha izy etene misy de bero pilatany ta filao volana nalefina i vazaha iny nianak tamin'igny e kotsolavina ndray paster de sambava Jean-Marc anara na izovy anara mila mahay mikolokolo relation atsika azonareo zany zavatra mila ianarana daholo zany zay le hoe mila mahay ny zavatra rehetra, fa tsy hoe vo mifanena amin'olo araiky anao niany defa toronao anazy zay io afatra aminay akefa telo vola vary fotsy lany kola zinjatsy lavo tono ananjy folo io problème dao filo mitombotra ndraiky zao olo toko tsisy olo tia tandregny problème olo zany ko mbola teto za milaza mo ary tsisy olo tandregny kamaradin'olo mananjeny ale toko mahitsy izy zany mahatonga Andriamanitra rehefa olo tonga amin'Andriamanitra hoe sahirana tsy maintsy ataony afaka agnaty fasahirana mana zay vo afaka miara-dalana aminazy satria Andriamanitra tia raha manjary tia raha tsara donc zay na atsika olombelona koa karan'zany raha vo anao iso misy za mitotra aminao de taraky problème manafo anao faranao milefa ndraiky paster efa tara problème misy volagna tsy ake izy oa tsy maintsy zany le farany resaky azosika vely izy dinimo zany le teboka natoko anao reny le tena tongava saina fa misy caractère mila ovany fomba fijery asa diso miavagna loatra mahay zany Satan fantaro ola afaka manampy anao fehezo ny fotoanana. Amen. De mizaha miala amireo karazana namana hafahafa misy moa koriavana namana hafahafa tsy mbo agnatoro raha manjary anao fa agnatoro fomba finanatoka fa ahoana fomba secret fisotrona toka 2 litre akomatasaka ondraiky sasany secret tsy secret mba manjary mitsara fa secret ratsy dao reny zany olo efa tsy tokony kamaradinao reny ary raha vo namana zay a tonga izy mba amoha fahazaran-dratsy agnatinao ao mila sara ohatra anao taloha mpifokarongony fa niaha nahazo kamarady anao taty afara kamarady itomanao izy ifoka jangany le jangany misy système vaovany izy iny zao zay namana zay viala mafy de izy koa namana anao ohatra manambady resaka fajinjikena viafa raha volagny aminao efa manjary ado satria i raha jiaby niagnanao reny agnaty tarifonao koa fofo raha kajiny
izy zaka izao pasaina manjely viako bolifay nakajiky marina zany fa tsy hoe isy mahita viavana dia moao exodus tok fahenina non hoe zaka izao isy mahita viavana dia mivadika exodus levitikos numéri non ao ihany izy fa efa nado karaha fa iny fa misy namana avy agosy avatoaty iny fo mirarevoizy karaha meriny tikelikely atsony les jours sans date à cause de l'humidité je serai prêt à côté de FFB je t'attends là-bas misy karazan'olo zany efa tsy tokony hiaina amin'ny fahotana io fa i kamarady ny mampanota anazy kamarady misy fampianarany pasteur Marcelo zegny hoe qui est votre serpent dans la vie mais ndremy misy an'io serpent io manodidinana ny sasany efa tsy serpent io fa cobra nefa dia regny misy reky ny kamarady regny misy regny kamarady ahoana mo ny avitanao iaigny agnatina fiainana fahamasinana olo mifanoritra aminao par SMS horaire dao amina amin'ny Facebook olo kitakita dao enao ve zany tafiteny zany misy fiovana mila atao hoe manana fomba fijery lavitra anao mila mieritreritra avenir anao fa zavarina amina plaisir fo zavarina amina rendrarendra fo ela na nanaovana rendrarendra fa matetiky izy io manimba mandrava magnapotiky dia mba mandresa décision hoe za manomiketo hoe iova amizay ny fiaina ny olo araiky tapa-kevitra iova zany tsy maintsy mandroso ary tsy maintsy mahita vokatra vaovao ty ny anarantsika tary amin'ny fidirana fahatelo teo hoe ny fiovana miantso fiovana raha anao zany miova misy raha miova marobe magnodidinana dia anao ihany nefa mahafantatra mila mandiny tegna hoe ina misetra manakory moa zany ty ny tokony iova amen vavakaratsika sotranao zay andriamanitro ny amin'ny fahafahanenandreany zany afatrao zany sotrany amin'ny teninao zay nampahery sotrany amin'ny afatrao zay afaka mbola namolavolana indray ho amin'ny fiovana natoronao ny androany ny secret mba ahafahanay mahay ny zavatra rehetra ndraikindraiky zay jesosy a dia mbola voafatotra ao anatin'ireo karazana rendrarendra ao anatin'ireo karazana filan-dratsy fahazara-dratsy dia ovy amin'ny ranao zay mianakavy toko sitrano any anatin'ny fona ihany any anatin'ny feo ny fetretana ihany ianao andriamanitra agnazava ny fonay agnazava ny fisainanay anesitra ireo karazana sakatsakana rehetra mba handrosonay amin'ny tsaratsara kokoa misy saotra to mankasitraka fanamasi tehirizy zay omba ny elatrano tehirizy zay omba ny fahasoavanao tehirizy zay ao amin'ny fahaiza-manao anao andriamanitra ary eto sady mijoro sady mivavaka ho antsara avy izanizy andriamanitra ao anatiny ady aoka ho mpandresany zany ady zany izanizy tadiavin'ny devoly no alambaraka ao anatiny enatra maro samihafa foanana menarany jesosy reo zay ao anatiny tsitsitsina tompo ianao anampy azy amatsy azy amin'ny fiainany sady ampahita fity azy misy saotra tompo amin'ny anaran'i jesosy amen na hotahin'andriamanitra le ianao zay no fotoana afahantsika mianatra teto androany minao fa